Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky eo amin'ny magazay Baolay. Socavitre, Baolay, Université GSI, manolotra ho anao ny vaovao. Entitra ny fitandrovana ny filaminana teny amin'ny kianjany 13 Mai. Noferana ho adiny roa ny fanateram-boninkazo androany. Nankalaizana androany ihany koa ny fahatelo amby efapolo taona ny hetsika teo amin'ny kianjany 13 Mai. Ny fanjakana sy mpanao politika no nanimba ny fifidianana amin'ny alalan'ny fifidianan'ny vaton'ny mpifidy ho ny fiarahamonim-pirenena. Hatreto, kandida roa no nanatitra ny taratasy firotsahako vidiana eto Antananarivo renivohitra. Orinasa vahiny no tomponantoka amin'ny fandefasana entana sandoka tsokosoko eo amin'ny tsenam-barotra Agoa. Afaka mamorona asatra amin'ny roetsy eto Madagasikara atao anatin'ny 5 taona. Misy fepetra takiana nefa amin'izany raha amin'ny farany volana Jona izao no fantatra na hovoraina tsy hiasa ho an'ny Agoa mandritra ny 10 taona manaraka indray Madagasikara. Didiky felehibe avy amin'ny ministera misana ny tetikasan'ny filoham-pirenena sy ny fanajariana an-tany ny fandrodanana tamboho eny Androdrakely. Etsekilan'izay tsy misy taratasy ofisialy ny avy amin'ny komuna na avy amin'ny fitsarana na seniory tompon'andraikitra tonga nandrodana ny trano teny atoerana. Any Yemen, misy ny fifanarahana piato ny darika bomba nanomboka New Al, fanapa-kevitra narosy ny Arabia Saodita. Olona 5 sy 7 hetsy no nahazo fanampiana ara-tsakafo, fanafody sy solika any toerana nanomboka androany. Ny Atsipirena Vetrany. La technologie d'éclairage du TV LED Changgong est la plus avancée du marché. Full HD, ultra fin, ultra complet et design. Le téléviseur LED Changgong ouvre les portes du cinéma 3D dans votre salon. TV LED Changgong, la meilleure TV à Madagascar et dans le monde entier. Baolay, toujours meilleur. Socavitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Socavitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Socavitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Situé dans une nouvelle ville, GSI Bypass, Université pionnière d'Avaradjan, vous propose 4 filières clés. Informatique de gestion, multimédia et communication, génie management du BTP, management des affaires. Inscription encore ouverte avec GSI ITOS. Téléphone 034 38 174 74. GSI Bypass. Téléphone 033 17 689 34. GSI, un passeport pour l'avenir. L'IFMET, spécialiste de meubles de maison et de bureaux, vous propose des salons de qualité, des revêtements en cuir de bœuf, en tissu lavable et déhaussable,
et des produits à des prix compétitifs. Meublez votre chambre à coucher avec un modèle classique au royal. Pour la salle à manger, nous proposons des modèles uniques à Madagascar en bois massif, en marbre naturel et en verre trempé. Et aussi un large choix pour le bureau. L'EFMET vous permet une garantie sur tous les meubles, livraison et installation gratuite. Ny hazo ny vanikolaka, ny tanin'andriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia volona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny lahazana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Oh non, encore du bourrage, j'en ai marre. Quelle perte de temps. Et saviez-vous qu'un bourrage vous coûte 2 à 3 minutes de votre temps? Vous voulez une solution? Utilisez Navigator. Le papier extra blanc avec 99,99% sans bourrage. Pour un papier standard, il y a 5 bourrages par 10 000 tirages. Navigator n'en est qu'à 1. En plus, il économisera 7% sur votre consommation d'encre et tonnerre. Navigator. Économisé par la qualité. Libertalia Music Records, yes with you, manolotra ho anao. Libertalia Music Festival, ny 28, 29, 30 mai. Midza, Tsiliv, Stéphanie, Jimmy Bezartou, Dansmel, Silo, Mimine, The Dizzy Brains, Tambourgas, Unza, Tedake, Sax Machine Free Race Car, Panouan, Libertalia Music Records, Carlton, Alia, Yes With You, Libertalia Music Festival, Carlton Park Anous, Amfituraliv. Miarabantsika rehetra mpanaraka ny fampahalam-baovao ny fahitalavitra Cool TV amin'ny ity andro ny 13 Mey ity izay atsiarovana ny tolona nataon'ny mpianatra tamin'ny taona 2017 manasanao anaraka ny fampahalam-baovao eto amin'ny Cool TV hatramin'ny farany. Niavaka tsy toy ny isan-taona ny fotoam-pahatsiarovana ny datin'ny 13 ny volana Mey androany no ferana ho rarona nomboka tamin'ny 9 hatramin'ny 10 ihany ny fanateram-boninkazo teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey fanapakevitra izay tsy nahafaly ny akamaroan'ny olona tonga teny an-toerana ho fitandronan'ny filaminana kosa no antony fanapakevitra io raha ny fanazavana avy anivony ny zandarmaria-pirenena. Ny andindiny miaraka amin'ny Ernine Rabary. Vao maraina dia efa tazana mandidina ny lapan'ny tanàna ny mpitandron'ny filaminana nanomboka tamin'ny 7 sasany maraina tonga tsikelikely teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey ireo olona nanatitra ny fehezam-boninkazo fahatsiarovana. Ankoatr'ireo mpianatra ny aina ny tolon'ny 27,700 200 metra Willy Razafinjatovo sy ny namany tonga teny toerana ihany koa ny avy amin'ny antoko-panohitra Toandra Lalatina Ravololmanana sy Riky Maxime Ralaiseheno. Nampimenimenina ny rehetra kosa ny famerana ny fotoana fanateram-boninkazo ho ora roa ihany ho amin'ny androany. Lisangety efa mazava hoe ao anatin'ny fitondrana jadona tsika amin'izao fotoana izao hoe jadona satria tsy ekena tsy misy ny fanoherana mijoro araka ny tokony ho izy eto Madagasikara. Ka tsy magaga mihitsy raha ohatra ka ferany mba miferany ary na velany natao le izy efa zava-dehibe zay fa zay no mahatonga anay mijoro foana ho mpanohitra satria zay mihevitra fa fitondrana azy ve mastima zay miray tsikombakomba amin'izao fotoana izao no mikatana antsika manapotika an'le firenena tsy azo ekeny zany. Fanapakevitra noraisin'ny avy eo anivon'ny prefektoran'ny polisy ho famindaminana ny fotoana androany raha ny nambarany avy eo anivon'ny zandarmaria-pirenena. Na dia teo aza nefa izay famerana ny fotoana izay nilamina ny fahatsiarovana ny datin'ny 13 Mey. Ny androany hitantsika teo manokana zany tao anatin'ny adiny roa teo eo dia nitapahana ny lalana mba ahafahan'ireo olona izay nanatitra voninkazo zany mankalaza an'izy tsy misy fanelingelenana. Raha nitapahana zany lalana misy lafiny roa mba tsisy olona mpanararoatra hiditra amin'ny toerana eo sy ny fikorontanana. Ahafahana misoroka an'izany indrindra no antony fisianay teo zany.
Ny akoatran'izay olona zay koa zay mety hiditra amin'ny toerana anankirotana dia kendrena ihany koa mba ilamina ny asa andavanandro ny olona, ny asa fivarotana, fivezivezena. Tsy mbola fahita nandritra izay 17 taona nanamariana ny datin'ny 17 Mey izay ny hoe famerana ny fotoana ahafahana mametraka fehezam-boninkazo. Raha fisorohana ny mety ho fanararaotana ny idinana an-dalambe no nandraisana ity fanapa-kevitra ity, mipetraka ny fanontaniana araka izany hoe mahatsapa-tena ho mbola marefo ve ny fitondram-panjakana. Matomomboka ny tolona natao tamin'ny taona 2017 raha ny zava-misy iaina ny firenena ankehitriny no jerena ho ny mpitolona tamin'izany fotoana izany. Tsy nisy fomba fanao politika aniova teto amin'ny fitantanana ny firenena mbola miaina ao anaty fahantranaritra any koa ny 700 malagasy. Ny fanaparam-pahefana sy ny didiko fe lehibe izay niadivan'ny malagasy tamin'izany ary mbola mitohy ankehitriny. Fanatetina. 13 Mey 2017, 13 Mey 2010 sy 2000, 17 taona androany fahatsiarovana ny tolona nataon'ny vahoaka malagasy nitadiavana fahafahana. Raha izay ivona ny tantara, olana teo amin'ny mpianatry ny anjerimanontolo no niatombohan'ny hetsika, fangatahana ny fampitoviana lenta ny zanaky malagasy sy ny vahiny teo amin'ny sehatry ny fampianarana, ny fampitomboana ny vatsom-pianarana eny amin'ny université sy ny olana eo amin'ny tranon'ny mpianatra. Ireo amin'ny ankapobeny no nitarika ny atezeran'ny mpianatra tamin'izany fotoana izany. Tamin'izay ny fanagasiana ny tena hoe nitadiavana tamin'ny 13 Mey, rehefa 13 Mey. Fanagasiana fa tsy fampianarana rehetra fa tsy fanagasiana fotsiny hoe ary amin'ny fitantanana ny firenena koa hoe asorina ihany dia tonga dia apetraka ilay fa ny fanagasiana fampianarana tanjona tanjana. Tafita ve zay? Tena kivy ihany zay tsy tafita. Satria le fitaovana tena ohatrany tsisy le nandika teny tsisy boky amin'ny teny malagasy tampoka be izy tsy tokony nandeha niadana fa natao aikana loatra tsy hita afaka. Nampiasa hery ny fitondrana tsiranana, nampiasa ny FRS ka amanjatony no maty teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey, may ihany koa ny lapan'ny tanàna. Nalaza tamin'izany ny hoe tsakitsaky 100,000 efa zato teo eo ny mpianatra nalefa tany amin'ny fonjan'ny Nosilava. Izany hoe ireo lohandoha misorona tamin'ireo mpianatra. Mitantara ny zava-nisy tamin'ny ho andro io ireo nanatry maso. Tany amin'ny folona raika ambin'ny folo tany io nisy mpianatra nandefa cocktail molotov nakao amin'ny fery dia teo amin'izay nanomboka le activitra dia izay eo amin'ny plasin'ny 13 Mey tonga dia rafalina be dia izay tsy nitsoka fa tonga dia nanao couche-vous dia nisy nitsangana ihany dia mbola nitefitra ihany zareo dia nisy nitsokana akao amin'ny hôtel de ville io dia izay no nahatonga ny hôtel de ville io may tamin'izany. Ity hetsika nataon'ny mpianatra ity izay nitarika ny firodanan'ny fitondrana Philibert Tsiranana sy ny Repoblika voalohany 17 taona aty aoriana. Tsy tantaratra ny vokatra izay tolona nataon'ireo zoky teo aloha ireo izay, hoy kosa ireo tonga nanome voninahitra ity andro fahatsiarovana ity teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey. Tsy mbola hita manangasanga ihany koa ny fandrosoana rahatòa katarafina amin'ny zava-misy ankehitriny. Krizy sy korotana foana ihany koa no niaina ny isaky ny miova mpitondra Repoblika faha-4 andrasana izay ho toy ny tantara. Fantatra kosa tamin'ity androany ity fa nolotra mpanara-maso amin'ny fifidianana kominaly izay ho tanterahana eto amintsika ny firenena Amerikana eto an-drenivohitra amin'ny fanotoan'ny asan'izy ireo. Nomafisy ny Praiminisitra Jean Ravelinarivo fa tsy hiemotra ny datin'ny fifidianana mbola niraika amin'ny 30 Jolay hatreto no tratrarina hatreto ihany koa kandida roa natonga atao taratasy firotsahako fidiny eny anivon'ny OVEC ao Antananarivo renivohitra. Fanadetiny Oliva Antriniala. Misy 570 ireo kandida manirana ny nosy efa nafeno ny taratasy niaraka ny antotany savorainy primatiora. Tsy mbola mahenika ireo komina 370 sy 900 izany raha toa ka kandida iray no mirotsaka isaky ny komina. Nanamafy ny Praiminisitra androany fa tsy hampiemotra ny fifidianana izany. Fa ny olona nge amin'ny stratégia apetrany tsy tonga dia mampiseho ny filatsahana izy amin'ny fotoana aloha fa miandry ny dernière minute satria misy kajikajy ataony rehetrarehetra ao anatin' reny filatsahana kandida reny ary hoe hoahemotra sy tsy hoahemotra zaho aloha dia mbola tsy nahazo vaovao mikasika ny fanemorana an'izay fifidianana zay. Ny 15 May ny farany fametrahana ny candidature ary ny raika amin'ny 30 Jolay ny fifidianana hatreto aloha. Ho an'Antananarivo renivohitra kandida roa hatramin'ny tolakandro teo no nahatonga antota taratasy teny amin'ny OVEC. Ho an'Antananarivo fahadimy 70 antota taratasy voaray hatreto ary ny kandida avy amin'ny antoko HVM sy TIM ny ankamaroany. Ankoatra ireo ny kandida tsy miankina.
isan'ireo hiditra an-tsehatra amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana kominaly ny firenena amerikanina. The United States and we agree with fitondrano amerikanina dia mitovy hevitra amin'ny fitondrano malagasy amin'ny hoe manoana tanteraka ny fikarakarana sy ny fantotosanana izay fifidianana izay satria tena ilainy firenena zany amin'izao fotoana izao. Ny amin'ny resaka fanaraha-maso ny mission amerikanina zany aniraka mpanaraha-maso avy eo amin'ny mission amerikanina na ny eto Antananarivo ary antenena fa isan'ny koa na ny amin'ny faritra hafa sy ny tanàna hafa manera Madagasikara. Internal observers from the US mission. Na eo aza nefa izay firitsahan'ny sehatra iraisam-pirenena ao anatin'ny fanaraha-maso ny fifidianana izay ankamehana tanteraka ny fikarakarana ny fifidianana, miova hatrany ny fitsipidalao, tsy marisika ireo antoko politika vao niforona noho ny tsy fitoviany herintsika. Mikasika ny fananterana ny fifidianana ben'ny tanàna izay hatrany tokony hanova fomba fiasa ny tompony ndraikitra mikarakara ny fifidianana tsy ho fantatry ny olom-pireneny fotony ny antotam-pahalalana marina ahafahana mifidy raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny jerena ho ny fiarahamonim-pirenena manoloana ny fampahafantarana sy ny fanentanana ny vahoaka kosa tsy tokony fanilaka andraikitra na ny mpitondra na ny vahoaka fanadidina tanterahiny Kaeton Andretsilavo. Tompony ndraikitra voalohany amin'ny fikarakarana ny fifidianana ny senita. Ity farany no mitondra fanazavana ary mampahafantatra amin'ny vahoaka ireo didim-panjakana ny voaka manodidina ny fifidianana rehetra izay ho tanterahany. Hatreto anefa miova araka izay metimety amin'ny mpitondra ny lalàna momba ny fifidianana. Ohatra amin'izany ny didim-panjakana 2015-020 artikla 770 nivoaka ny voalohany volana aprily lasa teo milaza fa ny bileta tokana dia asiana sary sy fanampinanaran'ny olona hovidiana. Mila mazava ny lalàna amin'ny fifidianana hoy ny fiarahamonim-pirenena. Fa hoe mila mazava ilay lalàna fifidianana fa izy norona raha tokony ho izy mivoaka tsirairay tokony hafantatry ny adidiny. Zay nefa tsy vitan'ny fanjakana hatramin'izay. Le éducation citoyenne fanabeazan'ny olom-pirenena zany tsy vitan'ny fanjakana le izy resaka natao BDP fa manao ny société civile fa ny fanjakana sy ny mpanao politika no manimba ny zavatra eo amin'ny lalàna fifidianana ny vatiny mpifidy. Any ny olana ngeza be zany zay tokony hanaovana ezaka ary rehetrarehetra tokony miara misy ala anatin'izay zay tratra tokony fahaizana fa matetika ny fanjakana tsy manasazy tsy manafay. Mazava ny hevitry ny fiarahamonim-pirenena ny fanjakana sy ny mpanao politika no manimba ny fifidianana amin'ny alalan'ny fifidianana ny vaton'ny mpifidy. Ankoatr'izay ny fananany olona rehetra iny fotony ny antotam-pahalalana marina ahafahana mifidy izay ho fidiny no tena zava-dehibe amin'ny fifidianana ho hiatrany izy ireo. Ny zava-dehibe amin'ny fifidianana angambany dia tena raha ho anay fiarahamonim-pirenena dia hoe ny olona rehetrarehetra anifotany anifotony manana ny atotam-pahalalana marina ahafahany tena manavaka hoe izy anofidiko ity olona ity sa ity olona ity. Zay mantsy le anifotony mantsy tena mikaoty amin'izay le hoe ity no tiako nofidinako fa tsy hoe ile pitarika toko ato no nofidiko. Hatreto kandida roa no nanatitra ny taratasy firatsaha Covid eto Antananarivo renivohitra amin'ireo 10 izay nanontany fanampim-baovao momba ny firatsaha Covid eto an-drenivohitra. Fitsidiana ara-diplomatika teny amin'ny lapan'ny Mazoarivo io maraina io ny masovony Etazonia tonga namaritra ny sehatra ampiasana vola eto Madagasikara. Nilaza ihany koa ny ampitombony famatsiana omenan'ny Madagasikara raha $13 tapitrisa no vinavinaina teny am-piandohany lasa $70 tapitrisa no omen'izy ireo. Iasana ao amin'ny fampanana rano fisotro madio ny ady amin'ny Valala ny fanatsarana ny fambolena sy ny fiompiana ny fahasalamana ary ny fampianarana ambaratonga fototra. Iarahana mamamy ny Etazonia ihany koa ny olona fandranana olona antsokosoko avy eto Madagasikara taorian'izay ny filohan'ny parlemantera avy any Suisse niaraka tamin'ny masovota ny antoerana ny resaka mikasika ny tontolo iainana eto Madagasikara sy ny fiarovana izany. Famatsiana fitoetsy franc suisse kosa no efa nomen'izy ireo tamin'ny taona 2014 ho an'ny sosialy dia nilafy ny fahasalamana sy ny fampianarana. Eo amin'ny vaovao ny fitaterana anabakabaka kosa indray tsy ala amin'ny toerany ny tale jeneraly ny Air Madagasikara mandoro ny vidiny tsy fahaiza-mitantana ny fanjakana ankehitriny ho kosa ny mpiasa eo anivo ny orinasa mpanjakana Air Madagasikara namaly ny ministry ny fitaterana Ulrika Andriatina ny sendikan'ny mpiasa androany ho fiarovana ny orinasa mpanjakana Air Madagasikara nambatrany heriny izy ireo isan'izany Ademan Jiramany domaine inspecteur de travail ny Fisemaresi sy ny maro hafa. Fanadidina tanterahiny Michel Aranarzona.
tsy manana fizakantena na autonomia araky ny nambarany ministry ny fitaterana omaly ny Air Madagascar raha ny nambarany ireo mpiasa nyity orinasa mpanjakana ity. Volana eo amin'ny resaka fitantanana no mitranga ho izy ireo ary ny fanjakana no tompon'andraikitra amin'izany. Tena marina ndre matoa ministra dia zao mandomy vidiny sy fahaiza mitantana ianareo na ny mauvaise gestion sy ny fakana fanapahan-kevitra diso na mauvaise décision alainareo ianareo. Ary ny marina tsy ianareo mandony ny vokatry ny fahadisoanareo fa ny vahoaka malagasy no manefa ny fahadisoanareo. Tiako manambara fa tsy misy zany autonomie zany raha tsy misy ny atao hoe autonomie financière. Hatreto tsy miravina ny olan'ny Air Madagascar ankoatra ny fangatahana ireo mpiasa amin'ny fialana ireo tompon'andraikitra mpitantana ity orinasa mpanjakana ity, nanambatra ny hery no fiarovana ny orinasa androany ny syndika maromaro. Ny vondron'ireo syndika resy lahatra ny anambarana ny hery iarovana ny fananam-pirenena sy ny tanindrazana, ny ADEMA, Air Madagascar, JIRAMA, Domaine, Inspection du Travail, Sigma, Grand Corps, Fisemare, SRV, syndicat Rail Vert dia maneho etona fa zava-dehibe ny fampijoroana nasionaly ara-tsindikaly na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana isan-tsehatra sy isamparitra eto Madagasikara. Tsy fitanisana ny tsy mety intsony zao fa tonga ny ora andraisana andraikitra ka noho izany aoka rovana ny asan'ny malagasy tsy vaky volo izay metraika amin'ny fiainana isan-tokantrano. Atsara ny fanaovana mpimamba ny fitantanana ny orinasa malagasy. Etsy ankilany milaza ny tsy ala mitoerana ny tale jeneraly ny orinasa Air Madagascar raha tsy misy ny fanapahan-kevitra avy amin'ny filakevim-pitantanana. Mbola manjavozavo tanteraka no avy ity kampania mpitaterana ity raha ny hita mifanipaka andraikitra ireo tompon'andraikitra sy ireo mpiasa. Angambany hoe fametrahana azy ny felako eto angambany ny filakevim-pitantanana no mametraka an'izay rehefa ozy izy hoe miala ianao dia napitsoazana. Mbola manjavozavo tanteraka no avy ity kampania mpitaterana ity raha ny hita mifanipaka andraikitra ireo tompon'andraikitra sy ireo mpiasa. Raha ny vaovao voaray farany nahazo taratasy fampahafantarana fandroahana na procédure de renvoi ny mpiasan'ny Air Madagascar izay nandray fitenenina tamin'ity androany ity. Fa eo amin'izay pejiny toe-karenjay hatrany tsy orinasa mpanodina lamba malagasy no tompon'antoka tamin'ny fandefasana entana sandoka tany Amerika fa orinasa vahiny mampiditra izany antsokotsoko eo amin'ny tsenany mbarotry ny AGOA. Ny faran'ny volana jonjao no fantatra no voaray na tsy hiasa ho an'ny AGOA mandritry ny 10 taona manaraka indray isika eto Madagasikara araka ny efa nifampiresana tamin'ny filoham-pirenena Amerikanina Barack Obama. Fanadidiny Oliva Antriniala. Afaka mamorona asa hatramin'ny 2 hetsy eto Madagasikara atao anatin'ny 5 taona ny lalam-barotra AGOA. Fepetra maro anefa no mbola takina amin'izany. Ny fanatsarana ny foto-drafitrasy, ny fiverenany herinaratra amin'ny laoniny, fa indrindra ny fanajana ireo orinasa mpanondrana entany fepetra takin'ny mpanjifa Amerikanina. Ny volana septambra izao no tapitra ny AGOA andiany faha-4. Tsy mbola azo antoka kosa ny tohizany eo AGOA hatramin'ny andiany faha-5. Na izany azy, efa tafiditra ao anatin'ireo firenena kasainy Amerikanina no izana fiara-miasa mandritra ny 10 taona i Madagasikara. Izay nisa Madagasikara tamin'ny taona 2024 iny faraparan-taona iny vonaantony satria ny Amerikanina ohatra hoe ny bonne gouvernance zany ny demokrasia ny fahalalana na fanaovan-gazeta na afafana miteny misy isanjato tsy maintsy arahana ny orinasa hoe nahodina marina tamin'ity toerana ty vokatra ty azo alefa. Fa raha ohatra hoe entana fa avy any amin'ny toeran-kafa firenena hafa izy efa voahodina fa atao anatin'ny fonony fotsiny dia alefa makany dia mahavoasazy. Asa hatramin'ny 5 alina no efa niforona nandritra izay efa bolana sy tapany niverenany AGOA teto Madagasikara izay. Ny zava-misy anefa na tsy mpandrara malagasy aza no tompon'antoka tamin'ny fahatongavan'ny entana tsy manara-penitra amin'ny anaran'ny Madagasikara tany Amerika na mitaraina ny mpanjifa Amerikanina izany ary ahina isy fiantraikany amin'ny itohizany AGOA 5. Hoentitra ny fanjakana malagasy amin'ny fanasaziana ireo izay tratra mandratsendrika ny mpandrara sy ny orinasa malagasy. Entitra dia entitra zay ary manome sazy. Au exemple, mansazy zay tratra
olona manao an'izany entana manao an'izany zavatra zany. Indy apetrakantsika indray amin'ny fitsarana amin'izao fotoana izao fa tsy maintsy misy sazy apetrakantsika amin'izay zavatra zay. Zay mahatonga anay entitra dia entitra amin'ny éligibilité amin'ny fanodranana entana makany Agoa. Miara-miasa amin'ny douane, miara-miasa amin'ny fonction publique, miara-miasa amin'ireo ministère rehetra ahafahantsika hoe tsy manondranondrana fotsiny fa manana certification tsara indrindra malefa zay vao tonga any amin'ireo toerana ireo. Raha tsy ahevina, laharana faharoa tamin'ny fanondranana entana teo amin'ny lalam-barotra Agoa i Madagasikara tamin'ny taona 2024 taorian'ny Lesotho, orinasa mahery ny 700 no samy niasa tamin'izany teto an-toerana. Amin'izao fotoana izao anefa misy 770 ireo mpanodina lamba malagasy efa mamokatra ho an'ny tsena Amerikanina. 5 tapitrisa dolara no tetibidin'ireo entana rehetra efa namondrana. Hatreto, mbola ny lamba no ifotoran'ny orinasa malagasy. Vokatra karazany 7,000 anefa no azo amidy toy ny sakafo, ny arenan-kibon'ny tany, ny asa tanana sy ny sisa. Eo amin'ny pejiny sosialy kosa indray didiko fehalehibe avy amin'ny ministera misana itetikasany filoham-pirenena sy ny fanajariana ny tany izay no andraisan'ny mpanara-baovao ny fandrotanana tamboho teny Akadimbahoaka omaly tsy nisy taratasy ofisialy manamarina ny fantanterahana izany hatramin'ny omaly tamin'ny alalan'ny Antsoatarby nampandrenesina ny orinasa Madrail izay tompon'ny tany ho an'ny trano azy kosa samy nandrodana ny azy ny tompo-trano hatramin'ny omaly. Fanalediany toany Andrinjatovo. Tsy niandry ny tompona andraitra fa samy nandravany tranony avy ny mponina manodidina ny arabean'ny bypass nanomboka tamin'ny alina hatramin'ny maraina teo. Fepetra noraisina izany mba ahafana maka ny biriky sy ny tafo izay mbola azo ampiasaina. Nampiomanina zany tamin'ny maraina dia aloha tonga dia ravaina fa raha ohatra tsy ravaina dia lazainy fa hoe tonga dia trongitsina. Ie. Tsy tianay zany le hoe zareo nandravana azy satria le zavatra mbola misy azo reo récupérena ihany indraindray ohatra. Izy raha ohatra ny fahitako anazy aloha raha zareo mandravana azy mety hoe tsy fantatro izay fomba mandravana azy fa dia alohanay nandray an'izay andraikitra izay hoe aloha izay nandravana azy. Ny sasany kosa mbola sany kitika ny tranony. Ho an'ity tompo-trano ity efa nisy ny fifampirarana natao teny amin'ny ministera mialohan'izao. Nampanantena ny ministera fa tsy isan'ireo voakitika ny tranony kanefa dia izao hiafara amin'ny fandravana izao indray. Tany aménagement hoe ahoana sy ahoana ny fandeha izao ny teny tao hoe efa fampiresaka tamin'ny Merana Lasoro zay ozy izy fa efa nikisaky nareo dia mijanona amin'iny faritra izay nikisahanareo iny fa tsy azo hitarina amin'iny. Dia nainao an'izay zany dia zay no natonga nanao an'io tranoko io dia namboariko moa zany io trano io dia vita le idy nivarotra kelikely dia hoe teo amin'ny 2 volana mahery kely teo zay zany nivarotra dia tamin'ny sabosy teo moa zany tonga teo zareo dia hoe avy dia ravana immédiat le trano. Raha ny marina, misy tsy ara-dalàna ny fandrodanana tanterahana eny Andronakely amin'izao fotoana izao. Raha iverenana ny momba n'ity raharaha ity, ny orinasa Madrail no nampiasa ny tany izay nisy ilay tamboho narotana omaly hatramin'ny 12 aprily 2024. Nangataka ampiasa ny tany ministera ny fanajariana ny tany ny volana Jolay 2024. Nisy ny taratasy izay mitondra ny laharana numéro 075 14 MEA DGSF. Nalefa ny ministera tany amin'ny orinasa Madrail. Voarakitra tao anatin'izany taratasy izany fa manana fehim-potoana 12 andro ny Madrail ialana eny toerana. Nampiakatra ny raharaha tany amin'ny fitsarana ny orinasa Madrail tao aorianan'izay. Nahazo rariny izy ireo ampiasa ny tany araka ny didim-pitsarana nivoaka tamin'ny 12 aprily 2024. Voalasa vafoana ny taratasy numéro 075 14 MEA DGSF. Tsy nierina ny volana fa nitady ny fomba rehetra azona ny tany ny ministera misana ny tetikasa ny filoham-pirenena sy ny fanajariana ny tany. Antonana tanterahana ny fandrodanana teny Andronakely hatramin'ny omaly. Fandikana ny didim-pitsarana ary tsy ara-dalàna izany satria tsy nisy ny taratasy ofisialy na avy amin'ny commune na avy amin'ny fitsarana nasehon'ireo tompona andraikitra tonga nandrodana ny trano teny toerana. Famorogatra ihany koa ny halatra compteur eto Andrenivohitra compteur ny Jirama Ampolony no indray very teny Anosy Zato ny zoma lasa teo tokantrano maro no vokatra izany no tsy manana jiro ankilany mitaraina ny mponina amin'ny fikarakarana ny taratasy fahazoana compteur sy amerenana ny jiro. Tsy maintsy manao fangatana any amin'ny Jirama ary mividy vaovao izy ireo vao afaka averina indray ny jiro ny compteur izay mahatratra any amin'ny iray hetsy ariary ny vidiny amin'izao fotoana izao. Fanadiny Gaeto Andretsilafo. Fahatapahan-jiro tony mazatra hoe ny mponina teny Anosy Zato ny aliny zoma lasa teo. Tsy izany anefa no zavaniseho, nisy nangalatra ny compteur amin'ny tokantrano mihoatra ny 10 eny an-toerana. Ny maraina vao fantatra ireo tompo-trano fa tsy eo intsony ny compteur. Izao anisan'ilay nisy nangalatra ihany koa. Tamin'ny
Somala foa sabotsy tamin'ny ray ora maraina tany hoany. Dia izy moa zany miteraka olana be da be eo amin'ny fiainana andavanandro zany satria le jiro ilaina amin'ny ohatra fotsiny hoe resaka fianarana aloha zany satria za mpianatra dia ilaina le izy. Ny alin'izy moa avokoa no navery ireo compteur misy 12 ireo. Efa nisy ny dingana natao izy ireo teny anivon'ny fokotany, ny zandary ary ny jirama amerenana ny jiro. Tsy maintsy mividy compteur vaovao ary manao fangatahana toy ny rehetra izy ireo. Vola be ny tsy maintsy aloha amin'izany ary tsy mbola fantatra ny fotoana hiverenany jiro. Izahay indray zany no manana ny very no sahirana satria ny jirama dia milaza fa na hoe very ary zany io compteur io dia tsy maintsy manao devis vaovao izahay. Ary rehefa manao devis vaovao zany izay dia ny andro indray zany ohatran'ny hoe mampiditra compteur vaovao. Raha very miaraka amin'ny disjoncteur zany dia lafolafo izy zareo zany mampiditra anazy. Manoloana ny tranga tahaka izao, mpiasan'ny jirama no hipetrahany ahian'ny mponina. Tsy misy mivarotra compteur afa-tsy ny jirama. Fisehoan'ilay zavatra zao ohatra zavatra tena sokafana fotsiny izy ny débrasena le zavatra fa tsy misy zavatra kitihana hoe tsy nampiasana hoe pince coupato ohatra zany tonga dia efa fantatra mihitsy zany le zavatra atao dia tonga dia sokafana le misy le plombier dia ny dévisser dia sorona le zavatra nasorona moramora. Ny ahiako zany aloha tonga dia mipetraka voalohany any amin'ny mpiasan'ny jirama satria tsisy afaka hanongotra an'io mihitsy afa-tsy amin'ny mpiasan'ny jirama fa atahoran'ny olona courant raha ohatran'iny na koa ny afahany hanongotra sady tonga dia any amin'ny compteur mihitsy. Nilaza kosa ny teo anivon'ny jirama fa tsy mitombona ny filazan'ireo mponina ireo. Raha ny fanazavana azo avy amin'ny jirama hatrany, efa misy lahara na ahafantarana ny compteur tsirairay avy ampiasain'ny isa-tokantrano ary tsy afaka ampiasain'olon-kafa intsony izany. Miany mpianatra nala fanadinana misy 70 ao amin'ny sekoly Notre Dame de Rosaire hitately Andrinanarivelo filoha ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga nisy arak'izany ny fanakalozan-kevitra nisy sy fifampizarana teo amin'ny ankizy nandritry ny fandalovana ity Front National ny VMMA ity teny an-toerana Omaly. Fanadidiny Mikael Ramarla. Ny fananana fotom-pisainana androso hatrany sy ny fanampiana amin'ny mpiaraberina no isan'ny safidianan'ny mpianatra any Hitately Andriananarivelo Renimpiay. Efatra amin'ny ela no niara-niasa tamin'ny sekoly ny fikambanana. Tsy teo amin'ny lafiny sosialy ihany fa na teo amin'ny fanabeazana ihany koa. Amin'ny ankapobeny zany eto amin'ny sekoly rehefa mifidy Renipia na Raipia dia mba olona manana ny maha izy azy aloha zany no jerenay ao anatin'izay ary izay olona manana ny maha izy azy zay dia mba olona azo taafina sy filamatra eo amin'ny beazina sy eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana zany. Mahafinaritra ny fiara-miasa teo amin'ny VMMM eo ambany fitarihan'ny ramatoa tantely zany dia hatreto zany hita hoe tena tsara ny fifandraisana izay ary maro dia maro ireo endrim-piara-miasa hatr'izay. Marenipia ny madame tantely zany dia tsapa tokoa izay fivoarana teo amin'ny beazina izay, tsy teo amin'ny fahalalana ihany fa ihany koa teo amin'ny ara-toe-tsaina hoentina miatrika ny fanadinana, eo ihany koa eo amin'ny fomba hitondrana ny fiainana, ny fahaizany ankizy mijery sady ny hoaviny sy hiatrika ny hoaviny amin'ny ankapobeny satria vokatry ny fifampiresahana sy ny dinidinika teo amin'ny madame tantely sy ireo beazin'ireo mihitsy nahatsapan'ny ankizy hoe ay tena ilaina kay ny mianatra raha te hivoatra sy te hampandroso ny tena ary hampandroso ny firenena. Nisy arak'izany fifanankalozana teo amin'ny mpianatra sy Hitately Andriananarivelo. Torohevitra maro sy fanampiana ny mpianatra amin'ny fiatrena ny fanadinana no nibahatoerana nandritry ny ady-hevitra. Teo ihany koa ny fanazavana azy ireo ny torolalana aorian'ny fanadinam-panjakana baccalauréat ho an'ny kilasy famaranana. Hitako nahafinaritra le izy satria hatramin'izay fianarana ny anarako zany izay vao nahita ohatr'izay hoe fanampiana sy fanorona hevitra anay dia ahafahanay mifanakalo hevitra amina olona ohatr'ireny dia hitako hoe nahafinaritra anay le izy dia manampy anay hiezaka kokoa amin'ny fiainako sy amin'ny fianarana azy eo ataoko. Tena ilaina be tena hoe ilaina sady tsy azo ialana le ohatr'izay satria izay le tenengy manampy zany le izy amin'le lalana tokony izoranay ankizy dia mbola mpianatra amin'izao fotoana hoe eo amin'ny fiainana dia tokony hanao inona izy dia inona ny ataony raha te ohatr'izao. Manana tanjona avo dia avo ny mpianatra ao amin'ny sekoly Notre Dame de Rosaire.
ao ny mikasa ho prime ministra, ao ny maniry ny solombavam-bahoaka, ao ny sasany koa ny maniry ho mpanao gazety. Raha faniriko madamatsara dia hanao dentiste ka inona ny tokony atao. Ilay madamatsara dia hanao avokat, inona ny tokony atao. Ny fijerena ny filan'ny mpianatra sy noavin'ny tanora teto ny tanjona. Eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa indray tovovavy iray 20 taona no hita faty tetsy amin'ny maozole ny alahady 10 farany teo ny folakandro ny alahady ihany izy no fantatra fa niala ato amin'ny tranony iray aman-dreny andeha hitsangatsangana eny amin'ny Mare Masay. Nampandray ny mpitandro ny filaminana avy hatrany ny iray aman-dreny rehefa tsy nody izy ny hariva. Rehefa natao ny fikaroana dia nahatrarina tovolahy iray nitondra ny moto scooter. Voalaza fa nentiny tovovavy io nivoaka ny alahady io tovolahy io izay namany hatramin'ny fahakeliny. Rehefa nodadiny ilay tovolahy dia niaiky ka nanory ny toerana nisy ny razana 30 metatra miala ny fiantsona ny fiara-pitatitra eny maozole. Fa samiavaka indray no aroso amintsika manaraka ny fanaovana serigrafia. Efa isokatra izao ny tsena ho azy ireo isan'ny mampitombo ny mpanjifany ny vanim-potoana fanaovana famadihana amin'ny ankapobeny kosa ny taksifonina no mampanao asa tanana ao aminy talenta fiangaliana sary ireo amin'ny ankapobeny no sivana ilaina ao amin'ity asa ity. Mikael Ramarla. Ireo mpanao famadihana amin'ny fotoanan'ny maintany no mampiakatra ambony ny mpanjifa eto amin'ny Hemiandry Soa Justin. Ireo karazana t-shirt misy ny anaran'ireo avadika eny ankamaroan'ireo komandy. Avy amin'ny fianakaviana iray ihany ireo. Ny loko sy ny éponge, fantsika kiraro, ny lamba ary taratasy eto no miasa. Mahalany loko 7 litra isan-kerinandro izy amin'izany. Ny tsikaritra treto mandefa komandy ankamaroan'ny taxifone eny amin'ny manodidina. Ho an'ny Miandry Soa Justin, fafinaretana ho azy ny fampitana ny fahaizana amin'ireo namany. Za ihany zany manao an'izy hoe mazoto dia manao kama dia tsy manao izay ny avantady ilay asa tena. Moa izy zany misy tombontsoa amiko ilay asa tena satria na dia kely ara hoe 5000 ny angoniko arakaraka ilay commande dia zava-dehibe amiko ilay izy. Raha ny faniriko izao dia mba hoe manana tele ngeda be mihitsy zany dia mba miaraka amin'ny namako mba mitaiza namana zany satria efa tao amiko ilay izy dia mizara an'ilay ankizy be dia be dia presque fianakaviana zany zao izay no manao an'ity asa ity. Tsy nisy fianarana manokana kosa fa ny fitiavana sary no ny sarika azy anao ity asa ity. Anisotro kosa no afarana ireo akamaroan'ny lamba ampiasaina. Ny fananana fahalalana eo amin'ireo entana amboarina eto no mahatamanina sy mahasarika ireo mpanjifa. Anao anisy soratra amin'ity combinaison ako ity zany hoe ohatran'ny avana dia nijery anazy fotsiny eto zany ny akaiky. Manomboka amin'ny 500 ariary kosa ny fanamboarana serigrafia eto ary mahatratra 900 sy R1 kosa ny metatra ho an'ireo banderole lehibe ka ny fiangonana no ankamaroany. Amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 5 ora hariva izy no miasa. Raha ny fanazavan'ny Justin hatrany, ny taran'ny asa sy ny mba ananganana tele lehibe no vinavinany. Kolotsaina mikasika ny festival Libertalia afaka tapabolana eo no ikadonany mpanakanto misy 20 mivoakarazana mozika marobe toy ny metala, ny roots, ny tropical sy ny sis. Araka ireo efa nentina tamin'izao anatin'ny fampahalam-baovao no andray anjara amin'izany. Ao anatin'ny famerehan tanteraka izy ireo amin'izao fotoana izao isan'izany tarika tensimena anolotra hira misy 7 an'ny mpankafy ny festival Libertalia ary ao ary ny santionan'ny kanto ao atolotra izy ireo. Manentana antsika rehetrarehetra zany mpankafy mozika malagasy, mpankafy tansimena sy ny zavakanto malagasy. Manentana anareo hijery ny festival Libertalia manomboka 28, 29, 30 zany ato amin'ny parkin'ny Carlton. Fa amin'io tonga dia mozika agogo no zavatra asenao ka manentana antsika rehetrarehetra mpankafy ho tonga be dia be.
Eo amin'ny maretsaka avy nivelany kosa indray ny Yémen nisy ny fifanarahana ampiato ny daroka bomba manomboka ny olona fanapahan-kevitra na Rosia sy ny Arabia Saodita. Olona 507 no azo fanampiana ara-tsakafo fanafody sy solika any an-toerana manomboka androany fanadikiny amin'ny sariny France 24. Manomboka androany amin'ny 12 ora alina no miatra ny cessez-le-feu any Yémen natao rin'ny fifanarahana natao omaly alina teo amin'ny filakevitra ny filaminana. Fanapahan-kevitra niarahana tamin'ny Arabia Saodita taterahana atao anatin'ny 5 andro ary azo avaozana ao aorian'izay fe-potoana ihany koa ahafahan'ny fanampiana vahiny miditra any an-toerana atao anatin'ny ady mafana izay tsy nitsahatra efa ho 4 herinandro ny sesy izao fanampiana ara-tsakafo fanafody ary solika ho an'ny mponina. Omaly maraina tany Sanaa mbola nisy ny daroka bomba faraparana alefan'ny Riada no erana ny outil izay tohanany Iran hatrany fatra izay efa nandaroana bomba ny alatsinainy lasa teo ary namoizana ain'olona maro sy ampolony mahery no naratra mafy tamin'izany. Tsy afaka manohy ny fiainany amin'ny andavanandro intsony ny mponina ankehitriny. Antony hanohana amin'ny firenena mikambana fanapahan-kevitra omaly ary ametraka amin'ny filaminana. Izy ihany koa ny fandefasana iraka ny an-toerana ho fanampiana ny mponina ny arambona manodidina ny 507 hetsy. Raha nitatitra ny firenena mikambana tafiakatra 12 tapitrisa ireo Yemenita misakafo tsy zarazara ankehitriny. Hatreto hatramin'ny siniady tany an-toerana olona 4,000 no olon-tsotra maty 3,000 efa nifindra monina nivoaka ny faritra. Noferana ao adiny 2 ny fanateram-boninkazo tetsy amin'ny kianjan'ny 13 Mey ho fitandrona ny filaminana androany fa kandida miisa 2 no efa nanatitra ny atao taratasy firotsahako fidiny ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Nahazo taratasy fahafantarana fandroanana procédure de renvoi ny piasan'ny Air Madagascar izay nangataka ny fialan'ny ministra ny fitaterana Ulrika Andriatina. Tsy orinasa mpanodina lamba malagasy no tompon'antoka tamin'ny fandefasana entana sandoka tany Amerika fa orinasa vahiny mampiditra izany antsokotsoko eo amin'ny tsenam-barotra ny AGOA. Dia izany koa no entina manakatona ny fampalam-baovao amin'ny teny malagasy tamin'ny tianio ity soriny ianao nanaraka izany hatramin'ny faramimetraka ny veloma amin'ny rampitsindray veloma tompoko. Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Ny fahapalalam-baovao dia niarahanao tamin'ny Socavitre, Baolay,